Zay no makasika n'indry fa tolotra manokana sy miavaka ahitana solosaina azo enti-tanana avolenta amin'ny vidiny mirary indrindra no atolotry ny level free market etsakady fotsy ho an'ireo mpanjifa araka izany tombony lehibe no azon'ireo mpity ny tontolon'ny teknôlôjia ny informatika ka tonga iantsena eo anivon'izany toerana iray etsakady fotsy izany. Solosaina enti-tanana na ordinateur portable ika farany ary marka tena izy na vrai marque nefa ny vidiny mirary dia mirary toy ny Dell, HP, Acer, Sony Vaio ary Lenovo no atolotry ny level 3 market etsakady fotsy ho an'ireo mpanjifa ao aminy amin'izao asaramanitra izao raha araka nambaran'ny tompon'andraikitra ao aminy. Ampiavaka ireto ordinateur portable ireto ny tanjany sy ny hamafiny satria dia misy fiantohana mandritra ny enim-bolana be izao ireo ordinateur ary service après-vente tsy voafetra. Amin'izao fetin'ny Noël sy ny farany taona izao izay atao amin'ny level 3 market akady fotsy dia manoritra ao antsika rehetra fihenam-bidy-goavana amin'ireo ordinateur portable de vrai marque isan-karazany. Ohatra amin'izany ny Dell, Toshiba, Samsung, Sony, Lenovo. Dia ity aseho antsika ety izao Dell Studio izy ity 17 pouces, Core i5 2 GB RAM izy ity ary efa manana disque dur 500 GB izy dia graphique anazy efa externe anazy ny graphique izy zany hoe efa manana graphique 2 GB izy ity ATI Radeon azy ny graphique zany hoe misy dédié avy hatrany ny graphique izy io. Ianao moa zany fa ny entana rehetra izay amidinay eto amin'ny level 3 market dia original daholo izy ireo. Profon'izany dia sous garantie izy ireo ary mbola misy ihany koa ny service après-vente ary ny vidin'izy ireo dia natao takatra ny be sy ny maro. Ankoatr'ireo dia misy ihany koa ny kojakoja maro samihafa fampiasa amin'ireny ordinateur portable ireny izay hita eny an-toerana ary azo fahampo avokoa izay tonga eny. Eny akady fotsy ampitany tombon-dasan'ny no ahitana ny level 3 market ho an'ireo izay maniry hanolotra fanomezana tsara sy mafy ho an'ny havana mantsakaiza.